Falmaraba ny mpakafy fandarana rehetra tonga eto fandarana ny nahandro indray nareo miaraka amin'ny chef ny hianatra karazana flan anankiray création indray tsika androany dia ny flan manga ny anarantsika androany asiantsika menthe kely izy zany hoe flan manga à la menthe. Inona no zavatra ilaina ao anatin'izany flan zany? Voalohany aloha amin'ny mampisy manga anazy dia ty manga ty zany na manga ty somary le malemy mihitsy vidiana dia rehefa avy eo alana amin'ny sotro na fourchette na mixena dia mahazo an'ity tsika ty zao manga roa ohatran'ity. Dia mila ihany koa tsika manga somary somasomany anankiray ohatr'izao ataontsika décoration sy hamantarana azy hoe i manga marina ny ao anatiny ao ary mila feuille de menthe afahana manome tsiro tsy ampaminaina be an'ilay mamy be sy tonga dia hoe mavomavo be foana. Ao anaran'ny zavatra fanampiny mila tsika ronono atsasa-litra, farine roa sotro ary poudre crème pâtissière roa sotro ihany koa. Zay zany ny zavatra andeha ho ampiasaintsika. Mila ihany koa siramamy roa sotro. Alohan'ny anaovantsika azy ary aloha dia ho voasantsika avy hatrany aloha ny manga anankiray izay ho ataontsika décoration. Averiko izy teo ty manga somary mavomavo efa malemilemy ity no angalana an'ilay nofony. Fa ty kosany angalantsika décoration zany hoe ao anatin'ilay flan zany dia tena hitsakotsako mangatsika fa tsy hoe lasa potony eo fotsiny izy. Ataoko en deux zany lay décoration. Atao an'ilay mafimafy tsara tetehako ohatr'izao izy dia rehefa avy eo atao mifanohatra amin'izay ataontsika mifanohatra amin'izay indray izy avato dia atao dia ny endriny. Rehefa vita izay dia tapahantsika izy ohatr'izao dia nahazo indraisantsika dia namanga ohatran'iny. Ireo zany ny zavatra ilaintsika anaovana an'ilay décoration sy hanomezana an'ilay tsiro somary mitsakotsako kely zany fa tsy tonga dia hoe mihinana an'ilay flan crème be fotsiny. Ireo zany no ilaintsika eo amin'ilay décoration. Rehefa vita izay dia alantsika koa ny menthe. Ny menthe sasany anaovantsika décoration zany hoe atao ngezangeza fa ny sasany kosa tena hopotehana ary atsofoka ao anatin'ilay flan. Azo atao tsara anatina dessert zany ny menthe sady manome tsiro no manome hanitra tsara be. Izy ity moa zany tsy andrahoantsika izy fa rehefa tsika alohan'ny androtsaka anazy ao anatiny ity verre à pied ity io zany nanaovantsika présentation dia izay izy vao afangarontsika mba ho afaka ilay mavo be izay tena be loatra ao anatin'ilay flan antsika. Rehefa vita izay dia alaina ilay ronono atsasa-litra dia raisina aloha ny farine zany roa sotro ataontsika ao anaty baolina anankiray na récipient anankiray ato izany. Dia rehefa avy eo alaintsika koa ny poudre crème pâtissière dia ataontsika roa sotro ihany koa poudre crème pâtissière roa sotro ihany koa. Ohatr'izay. Rehefa vita izay dia asiana siramamy. Asiantsika siramamy roa sotro ihany koa ao anatiny
Efa tsy maninona na tsy atao mamy be ara satria mangatsika efa mamy a. Afangaro tsara zany izy ireo a. Ary rehefa mifangaro tsara dia ararakitsika ao anatiny a ny ronono. Rehefa voararaka ronono ilay fangaro teo a dia ny poudre crème pâtissière miova mavomavo. Zay mahatonga azy a tonga dia mavo be io. Ny tanjontsika amin'ity fangaro ato ity dia mety araraka izy rehefa avy eo mora ny mandraraka azy. Zao izy mbola sarotra raraka. Dia rehefa sarotra raraka izy dia mbola ampitsika ronono kely ihany. Afangaro tsara. Izy ity moa zany dia arakaraka le consistance ilaina na le hamafin'le crème ilaintsika zany hoe tsy atao madity be zany izy fa atao mety araraka. Zay. Rehefa vita zay dia hoentintsika aty. Velomintsika ny afo malefaka. Vilany matevina. Arotsaka ao daholo ny ambona ronono. Arotsakitsika ihany koa ilay manga. Le manga mixena na ilay mipotserina iny manina alefatsika daholo izy Efa somary mavomavo ohatr'izao zany zavatra hitantsika ao somary misy fibre izy fa tsy maninona. Dia makitsika spatule en bois. Rehefa en ébullition na manomboka mangorovitsika izy dia arotsakitsika tsikelikely ity ary manamboatra ny antsoina hoe crème pâtissière tsika. Zao zany izy zao mbola mandrangoka be izy ato mbola mandrangoka be ohatr'izao. Afo malefaka ny anaovantsika azy amin'izay izy tsy maimbo may. Mbola ohatran'iny izy zao ato mbola mitete tsara ohatran'io. Rehefa en ébullition izy dia arotsakitsika tsikelikely ity mandra-pahazontsika le consistance crème pâtissière izay mety araraka ato anatin'ity coupe à glace na verre à pied anankiray ity ahafahantsika manao anazy ho lasa flan. Efa manomboka misy an'iny fumée iny sady efa manomboka en ébullition dia arotsakitsika tsikelikely ilay fangaro tao anatin'ny namboarintsika rehetra teo ny poudre crème pâtissière, ny farine ary ny ronono siramamy. Mbola ohatr'izao zao ny hitantsika ato. Dia rehefa manomboka me madity dia ajanontsika. Atao somary malefadefaka ihany ny afo io zao izy efa manomboka me madity zay efa manomboka madity ohatran'izay dia ajanona. Toy izao zany ilay flan atsika. Rehefa vita iny dia araraka ao le manga ary ireo menthe. Dia somary maitsomaitso izy amin'izay. Raisina amin'izay ilay kopitsika dia araraka moramora ao izy.
Ezahantsika tsy ho tasy ilay vavan'le fer. Tsy fianoana be izy dia rehefa vita izay dia alaintsika ilay décoration menthe dia ataontsika ao anatiny ao. Toy izao indray zany ilay dessertantsika flan mangue à la menthe. Avela mangatsika tsara izy 15 minutes ao anaty réfrigérateur zay vao hohanina misotro kely dia mba miova indray ny dessert any an-trano fa tsy mihinana manga foana. Izay indray ny fandarantsika androany fa manaraka indray. Formation en pâtisserie et cuisine iarahana amin'ny CFPNI. Afaka miofana isan'andro amin'ny centre efatra izay eto Toamasina. Afaka manantona ianao amin'ny CFPNI Tanambao 5 derrière amin'ny BFV. Afaka mianatra ihany koa aty amin'ny CFPNI Anjoma eto akaikin'ny école Notre-Dame ao afarany ary afaka mianatra ihany koa any amin'ny CFPNI Tranomora Mangarano 2 eny akaikin'ny Don Bosco ary afaka mianatra ihany koa any amin'ny farany route Beton Antanandava eo amin'ny Le Filine. Ka misy ny formation individuelle na mandeha tsirairay ilay mpianatra mitondra ny ingrédients dia izy mihitsy no manamboatra. Zay zany ny fianarana andavanandro fa misy ihany koa ny formation en groupe na promotion izay atolotry CFPNI amin'izao fotoana izao misy amin'ny telo aty amin'ny ville 10 000 ariary isaky ny mianatra fa ny any Antanandava dia 5 000 ariary isaky ny mianatra. Izay mavita fiofanana valo amin'ny pâtisserie dia azo ny certificat ara-panjakana rehefa avy manao fanadinana. Koa tongava manantona ny centre reo fa afaka mamorona asa avy hatrany, afaka manao stage ihany koa ary afaka manao vente en ligne izay rehetra mavita an'izany fiofanana pâtisserie sy cuisine izany. Tongava ary fa miandry anareo ny ekipa ny CFPNI.